andriamanitsika zany andriamanitra tsy refesy mandidy zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao dia sous contrôle l'Andriamanitra daholo mazava tsara zay teny gasy zay. Faharoa jery famaritana am'izay tsika inona ary zany ny atao hoe fizahan-toetra sy fakam-panahy. Ny fakam-panahy dia zao ny azo andikanana azy hoe zavatra mahasarika anao, zavatra voarara kanefa mahasarika anao. Ary amin'ny ankapobeny zavatra voarara ihany ny tena mahasarika. Rehefa tena eo le izy tsy mampaninona tsony. Zavatra voarara nefa mahasarika anao. Faharoa, zavatra ivelany zay nitarika anao ratsy, tarika anao amin'ny ratsy. Zay zany ny resahana amin'ny hoe fakam-panahy. Dictionnaire ny nakakon'io zay mananaovantsika azy amin'ny teny frantsay. Ny hevitra mitovy, ny teny mitovy aminy dia reto teny reto hoe désir, attirance, envie, attrait. Hitanareo misy fisarihana foana, filana, fisarihana, zavatra tiana atao kanefa tsy azo atao. Zay zany ny famaritana ny antsoina hoe fakam-panahy. Io zavatra hitanao hoe ratsy le izy hitanao hoe ratsy, fantatrao fa ratsy, ny olona rehetra ny mahita hoe ratsy le izy, nefa mahasarika anao, tianao atao, zay mba fakam-panahy izy. Tianao atao. Ohatrany hoe arary zany ve ianao sa maninona raha vao tsy manao an'iny te atao be mihitsy le izy. Dia samy manana fakam-panahiny io. Fa ohatr'izay daholo izy na inona io fakam-panahy io. Ndraindray tsy noana akory ianao fa mahita le hanina tsara tareo, mbola tsy azo alaina io fa mety tsy haiko desera na roviana vao hohanina. Fa ohatrany hoe zay le fakam-panahy zay. Ty zava-dehibe mihitsy ty realite ohatra mahafinaritra be zany le izy. Izy raha ataoko tonga dia mahafinaritra be, miamba be ny fiainako. Rehefa ataonao le izy avy ohatra ny tsy arak'izay akory misy izay kely vetivety fotsiny. Ndraindray raha le izy alohan'ny anaovana azy mahafinaritra kokoa noho le izy efa vita. Tsy za ve? Zany no fakam-panahy. Alohan'ny anao mahafinaritra ve rehefa vita le izy ohatrany zay ve zay fotsiny. Roviana re misy ohatran'iny. Atao re. Zany dia zay mahafakam-panahy azy. Ka marina aloha fa ny fafinaretana rehetra tsy izay rehefa mahafinaritra dia ratsy daholo fa misy ny fafinaretana ara-dalàna. Kanefa lasa fakam-panahy izy rehefa tsy amin'ny toerany. Ohatra ny firaisan'ny mpivady dia tena ara-dalàna ary tena men'Andriamanitra mihitsy ankafiziny ny mpivady io. Fa rehefa ivelan'ny fanambadiana ny anaovanao azy dia fakam-panahy izy amin'izay fotoana izay. Fa rehefa ao anatin'ny fanambadiana izy dia mety tsara. Zany ohatra anankiray ao anatiny. Rehefa tafahoatra koa le izy dia tsy mety. Eto zao le fafinaretana ara-dalàna ohatra hoe tsy haiko misotro divay ohatra dia ny fafinaretana koa zany ara-dalàna ho an'ny sasany ny na le mamy ihany ny tiako. Fa raha ohatra ianao ka misy goty dia tsy mety tonga dia marary ny tongotrao raha vao misotro divay ianao. Dia lasa fakam-panahy le izy amin'izay. Na rehefa tafahoatra moa dia grave be mihitsiny aza mamy divay ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia zavatra rehetra ohatr'izany raha vao ataona tafahoatra dia lasa fakam-panahy izy. Dia misy koa zavatra tsara amin'ny olona ray azony atao fa amin'ny olona hafa izy tsy azony atao fa lasa fakam-panahy izy amin'ny hafa. Zay mihitsiny. Ohatra raha olona avy mpimamy lava tena tsy tokony hikasika, tsy tokony hahita vera mifampoaka akory ara. Tonga dia fakam-panahy be mare vera midony ho anazy. Tsy mety. Dia reny olona reny matetika le miteny hoe tsy mahazo misotro toaka mihitsy. Ka dozy lahy efa feniko izay ny tsy avelan'lahy misotro. Zavatra za tsy misotro akory fa vazivazy zany.
zany amin'ny olona sasany izy a fakam-panahy dia ny amin'ny hafa izy a mety tsy fakam-panahy mihitsy. Dia jerentsika amin'izay inona ny ambaran'ny Baiboly raha momba n'ity fakam-panahy ity na le zavatra tena mipetraka ambaran'ny Baiboly dia arazonareo ohatray foana nitondrantsika an'ilay fampianarana. Gasy mahay mamaky Baiboly tsika dia izay voalaza ny soratra masina ihany no jerentsika. Misy an'ity teny ity hoe perasmos, zay famaky an'io perasmos. Ny dikany a dia sady fakam-panahy ny fizahan-toetra. Zay no mahatonga ny hoe ampiarahana foana ireo loha hevitra ireo rehefa mandeha, satria teny ray ihany ny tenenana azy. Ohatra anankiray tena mazava be ao anatin'ilay izy dia ny hitantsika eo amin'ny Jakoba toko 1:2. Ny Jakoba toko 1:2 dia zao ny amin'ny Baibolitsika hoe ry rahalahy atao fifaliana avokoa raha hiara-ny fakam-panahy samihafa ianareo. Dia le fakam-panahy eto a perasmos no lazaina. Atao fifaliana avokoa raha hiara-ny fakam-panahy samihafa ianareo. Fa amin'ny Baiboly protestanta fanitsina fahenina ny lazany an'io dia hoe ry rahalahiko atao fifaliana avokoa na dia rehefa hiara-ny fizahan-toetra samihafa azy ianareo. Tanareo dia samy marina izy anankiroa satria teny ray ihany io perasmos io dia azo adika fizahan-toetra dia io ihany koa azo adika fakam-panahy. Zay zany. Dia eo zany tsika nefa ny fahazahoana an'izay a dia tokony manova zavatra be dia be ao anao. Lesona anankiroa fotsiny raha mbola hitanao andrano hoe ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao dia avy amin'Andriamanitra daholo. Zay. Ny faharoa hoe ny fakam-panahy ihany no fizahan-toetra. Kio tsy zafy ihany ny leksisy. Zay io. Perasmos daholo no andikanana azy. Amin'ny DM misy dia zao no lazainy hoe ry havako atao votretrika tokoa ny tenanareo raha fandafaran'ny fitsapana. Ity indray le perasmos ity. Fandafaran'ny fitsapana fizahan-toetra fakam-panahy samihafa ianareo. Ny teny faharoa tia substantif fa tia verbe. Tia matoan-teny. Perajo, zay ndray famaky an'io perajo. Dikan'io zany hoe makafanana mizahan-toetra. Tovy ihany koa izy anankiroa satria eto izy matoan-teny fotsiny fa eto izy anarana. Dia ny Matthieu toko 4:1 hitantsika ny lazany azy hoe ary Jesosy dia nentin'ny fananakany anefitra mba alainy devoly ty alaina fanahy. Io teny io zany teny anankiray perajo ty no andikany an'io alaina fanahy io. Dia ny fahatelo dokimajo, avy amin'ny document zany mizahan-toetra, jerijery ny dokimajo no ilazany azy. Io ndray tena mizahan-toetra fotsiny ny heviny ohatra ny Korintiana 2:5-9. Tsy milaza zany ho didy fa no nizotom-pony sasany dia te hizahan-toetra. Te hizahan-toetra ny fahamarinan'ny fitiavanareo. Hiteste. Ohatrohatr'izay zany tena dikany. Éprouver, hiteste ny fahamarinan'ny fitiavanareo aozy izy hoe tena marina tokoa hoe fitiavanareo sa fitiavana tendromolotra fotsiny ihany dia mampiasa dokimajo izy rehefa ampiasa an'izay. Zay izy raha amin'ny testamenta vaovao teny grika reo. Fa amin'ny testamenta taloha kosa izy dia ny lazany azy dia hoe masa. Zay ny vakin'ity. Ty indray avy aty baka ty masa. Zay ny fakam-panahy. Dia matetika le fakam-panahy eto ny contexte ampiasany azy dia olombelona maka fanan'Andriamanitra. Zay ny dikan'io masa io, maka fanan'Andriamanitra. Salamo 5:7-9. Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao masa. Io fony tany anefitra. Inona ny zavatra nitranga tao masa? Tany anefitra zany, tany anefitra ny zavatra nitranga dia tonga teo amin'ny rano anankiray zareo any anefitra any amin'ny dezera dia mba nahita rano, kanjo le rano iny nangidy. Dia tezitra tamin'Andriamanitra zareo dia zay le hoe maka fanan'Andriamanitra zany manery an'Andriamanitra anao zay tsy eritreretiny sy tsy tokony ataony. Zay.
tia le tantara Exodosy 7:17 hoe ny anaran'izany tany zany dia nataony hoe masa sy merida noho ny ady nataony zanak'Israely sy noho ny masa nakany fanany tompo ty no ty masa ty zany na tonga ny ty anarany ty hoe masa noho nakany fanany tompo hoe eto aminay va ny tompo sa tsy zay le makafana maninona ny mandalo an'izao zay fa misy Andriamanitra ve miaraka aminay sa tsisy zany nataony zanak'Israely rehefa manao an'izany tsika dia masa tsika zay masan'Andriamanitra makafana azy ny dikany Deutéronomie 9:9-10 aza makafana io zany aza masany tompo Andriamanitra reo ianareo tahaka ny nakanareo fana azy tao masa zay zany anankiray dia amin'ny ankapobeny ho azy zay foana le izy hoe makafanan'Andriamanitra no heviny dia ny anankiray ty koa ahafahantsika mahazo tsara ny atao hoe fizahan-toetra verbe koa io matoan-teny tsarafo zay nefa maken'io ty tsarafo tsisy voyelle fa consonne anankitelo zany tsarafo mizaha-toetra ny dikany fa ny hevitry le mizaha-toetra eto dia ohatran'ny hitanareo ny fijerenany volamena hoe ahoana ny maha 18 carat 24 carat ny volamena ny fizahana toetra ny volamena na fitesitena ny volamena hoe tena volamena tsara tokoa ve ty dia tsy maintsy atao iny izy atao anaty afo mamay be raha ataonao anaty afo charbon io dia tsisy dika eny tsy miova mihitsy io fa afo mamay memy mihitsy moa filazany azy ao anaty baiboly laforo mamay be dia miala le scory miala le loto rehetra aminy dia le tena volamena sisa tafajanona zay ny afantarana hoe volamena dia zay ny atao hoe fizahan-toetra dia rehefa manao an'izay testa zay zany dia io ny ampiasaina hoe manao an'izay testa zay ka anisan'ny tena voazaha-toetra voalohany indrindra dia ny tenin'Andriamanitra zany no atao ohatran'izay zany ampandalovina mamay Salamo 2:1 ny tenin'ny tompo dia teny madio toy ny volafotsy voarendrika atao amin'ny memy amin'ny tany eny voadio impito io ty voadio ty zany io le voazaha-toetra ty voadio impito io le tsarafo impito mihitsy ny atsofoka anaty afo tenin'Andriamanitra miala daholo zay loto rehetrarehetra dia zay mahatonga anazy tena madio ka hoana izy amin'ny masa hozahan'Andriamanitra toetra fa ohatr' zany Salamo 7:17 raha ny amin'Andriamanitra dia tsy manatsiny ny lalany voazaha-toetra ny tenin'ny tompo ny tompo no ampingan'izay rehetra mialoka any io voazaha-toetra io tsarafa io ny teniny zany no zahana toetra ao anaty laforo impito dia azo antoka Salamo 2:2 ty amin'izay ny olona koa zany jereo tsara ny olona mpanompon'Andriamanitra dia zao ny teneny hoe dinio tompo eo kafataro izaha-toetra ny voky sy ny foko aza mba manao ny vavakio ary ivitsy kely any nahitan'olona namaky Salamo 2:20 rehefa nalana telo io dia tsara fa raha-pihina telo io gravy ihany zany hoe atsofoy eo anaty laforo impito Andriamanitra zany hoe dikan'io na tsy azonao io dia mba vakivakiana fotsiny fa raha azonao i gravy impito zany efa natsofoka ianao dia navoaka mba nadiodio aloha ozy Andriamanitra mbola madiodio ianao fa mbola tsy madio lasa hoe dia mandeha verinary tsofoka avoaka madiodio vo indroa zay ale impito fa izy no mangataka Salamo 2:10 efa nizaha-toetra anay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fandio volafotsy ameny tanareo le fizahana toetra eto zany tahaka ny fandio volafotsy amin'ny laforo ty memy ty fa ny vokany kosa nefa dia maninona
madio a zay kosa nefa nivoaka ny madio a ka ianao zany raha tsy mety afaka amin'io fakapana mahazo anao na io fahazaran-dratsy mahazo anao io fahotana mahazo anao io de mbola tsy nandalo memy zany ianao mbola tsy niditra tana anaty laforo ianao zany mateo ianao mbola tsy madio de raha teo afaka amin'io ianao miomana de zao mihitsy ny ilazany azy de etony de efa voavaly mahazo mody am'izay nareo raha maiky Isaia 8:10 indro ny diovoka Andriamanitra indray no miteny eto a indro ny diovoka anao nefa tsy toy ny volafotsy jereo fa eto ndray tsy mbola oatra volafotsy ianao mbola moramora le laforo impito ny volafotsy kely blitiky reny ay ahoana ozy izy ny zahatoetranao tao amin'ny fahoriana ny zahatoetranao tao amin'ny meminina ozy izy fahoriana ahoana am'izay zay valiny fanontaniana rehetrarehetra hitanareo izy zay hitanatsika Zakaria 3:7 mbola misy ray ty hoetiko miditra amin'ny afiny apahatelony ary arendrika toy ny fandretrika volafotsy izy ary izahako toetra io le tsara izahako toetra toy ny fizahan-toetra volamena izy iantso ny anarako izy ary za maly azy izay laza hoe oliko izy teny hoe Jehova no Andriamanitra zay le vokatry le fizahan-toetra zay volemo fotsiny jerentsika fa rehefa manao étude ty moa tsy étude ana mot fa étude ana concept any hoe tsy le teny akory no jerena rehefa mandinika soratra masiny tsika fa lay tontolo ampiasany azy ao anaty baiboly mihitsiny fa hatreto aloha tsika mbola vo le teny fotsiny le vocabulaire fotsiny le voambolana fotsiny jerentsika de hitatsika hoe mahamay zany fizahan-toetra zany kanefa ny vokany sady madio ianao ny vokany lasa vahoakan'Andriamanitra ianao oliko izy ary izy teny hoe ny tompony Andriamanitra zay ny vokatry ny fizahan-toetra hitatsika teo zany vo mijery zay ianao de fa ampy ny fampianarany ny perasmosy a sady fakam-panahy ny fizahan-toetra azo adika amin'izy anankiroa de isaky ny mahita ianao zany fakam-panahy de mety fizahan-toetra koa izy fa ny contexte ny mamaritra an'le izy ny tontolo manodidina no ahafahana manao an'le izy hoe fakam-panahy ve ty sa fizahan-toetra de hijery anazy tsika rehefa avy eo ny mahasamhafa azy de ohatr'izay koa izy raha ohatra ka matoateny a maka fanahy sy mizaha-toetra de teny ray ihany pehirajony ampiasainy a aty amin'ny testamenta vaovao de misy anankiray koa tena mizaha-toetra fotsiny fa tia amin'ny lafiny hoe miteste manao examen karoka document zay na fana mitadidy azy ino ny fikarohana document mizaha-toetra de amin'ny teny hebreo izy any amin'ny testamenta taloha le maka fanan'Andriamanitra dia masa andika anazy a ale miditra laforo mba hivoaka madio de tsarafy mizaha-toetra zay zany ny voambolana ampiasaina momba an'io fakam-panahy sy fizahan-toetra io ndika zany a de fakam-panahy de fizahan-toetra ihany fa fakam-panahy izy raha ohatra ka mandavo fa fizahan-toetra izy raha ohatra ka mampiakatra mampandroso mampitombo zay fotsiny le izy ny fakam-panahy zany de moins x y égale moins x zay ny fakam-panahy zay toe-javatra lalovanao ka mahatonga anao lavo mahatonga anao anota de fakam-panahy izy zay fa ny fizahan-toetra indray a zay zavatra lalovanao ka mahatonga anao madio mahatonga anao hitombo mahatonga anao androso zay ny fizahan-toetra ndika iny a de ny zavatra anankiray de sady mety ho fizahan-toetra ny mety ho fakam-panahy mety fizahan-toetra izy amin'ny olona anankiray fa lasa fakam-panahy izy amin'ny olona anankiray zay ny
fa samy hafan'la izy fa zavatra anankiray mitovy ihany a izy anankiroa.